zavony manitra zivo manolotra anao ny vaovao. Kiv, mandy anao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny vaovao. Ny 7 isanjaton'ny mpitsara no mitokana miaraka amin'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara. Nikatona ny fitsarana androany, tsy nisy ny service minimum. Ny firosoana amin'ny fifidianana melon'ny fotoana ny vahaolana, manoloana ny olana mianjady amin'ny firenena malagasy, hoy ny antoko malagasy miara-miainga, manoloana ny feo mandeha ankehitriny, fa isy ny fanovana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Tafiakatra 7 alina ariary ny litatry ny lasantsy any Sainte Marie amin'izao fotoana izao. Noho ny tsy fampin'ny famatsiana no voalaza fa antony izany, miakatra ihany koa ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. 770 faingo aotra 400 ny taham-pahafahana tamin'ny fanadinana BEPC ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Araka ny vokam-panadinana nivoaka androany, nahitana fienany io taio raha oharina tamin'ny vokam-panadinana teto an-drenivohitra ny taona lasa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, manodidina ny $1 miliara ny fanarenana eo amin'ny fotodrafitrasan'ny tanànan'ny Mosul raha ny voalazan'ny firenena mikambana. Mbola sarotra ny ady hiatrehan'ireo miaramila an'ireo jihadista tavelany an-toerana. Ny andindin'izay arahinao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manazanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Ankolo TV hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao namaly ny fanambarana navoaka ny gouvernemanta omaly ny teo anivon'ny SMM na ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa 7 isanjaton'ny mpitsara no mitokona miaraka amin'izy ireo ary tsy misy ihany koa ny service minimum. Io no nasaina. Nandiso ny fanambarana navoaka ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta omaly ireo mpikambana eo anivon'ny SMM na ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara. Nambaran'ireto birao eo amin'ny SMM ireto fa ny 7 isanjaton'ny mpitsara manerana ny nosy no mirefy eo amin'ny SMM amin'izao fitokonana izao. Fitokonana izay niditra tamin'ny andro faharoa tamin'ity andro an'ity. Marina ihany anefa fa manana ny proof rehetra zay fa 7 isanjaton'ny mpitsara eto Madagasikara dia mitokona daholo. Faharoa manarakaraka izany mahakasika n'ilay fanambarana navoaka ny gouvernement tamin'ny alalan'ny ministry ny serasera dia voarainay mazava zany fa vonona ifampiresaka na fitondram-panjakana. Tiana ho fantatra ary hoe roviana ny daty aiza ny toerana anaovana an'izany fifampiresana amin'ny syndicat mpitsara izany. Raha fa tsy misy ny fifampiresana dia mitohy hatrany ny fitokonana nataon'ny mpitsara eto Madagasikara. Miankina amin'ny ora sy ny fotoana iantsony tompona ndraikim-panjakana azy ireo. Fa ihany koa izay ivotra aorian'ny fiaonana ny fitohizana na tsy ny fitokonana raha ny fanazavana hatrany. Izy zahay 7 andro iny zany iandrasanay an'izay satria hita zany ny gouvernement fa milaza fa vonona ifampiresaka dia zay nanontaniana teo hoe roviana ary ny daty ny fifampiresahana dia aiza ny toerana fa ny 7 andro kosa mitohy foana ary tadidio fa zao ny teninay hoe raha tsy mahafa-po ilay dialogue dia mbola mitokona ihany ny fitsarana. Ny mpitsara azafady indrindra. Ny verim-potsiny araka izany ireo olona tonga teny amin'ny lampam-pitsarana anosy. Izy ireo izay lany vola, lany fotoana ary mangataka ny fandraisana ndraikitra aingana avy amin'ny mpitondra fanjakana fa ihany koa ny mba hisian'ny service minimum. Zany zao avy any commune Tovesta dia mikarakara resaka atitany eto amin'ny fitsarana
dia zay zany zao nahatongavana eto. Raha atao mihitsy efa grille izy io ilay tsy hitanao izy hevitra atao. Maro raha tokony tsy atao an'izao izy fa ny ady amin'ny fanjakana tokony atao fa ny amin'ny resaka tribunaly izy tokony tsy atao an'izao ilay vahoaka fa mijany. Mahatsiaro fijaliana satria vola frais makaty ohatriny zao ianao miverina maina tsy fantatra ny aravinana indray voverina. Eo am-piandrasana ny fiaonana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana araka izany ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Miandry ny amalian'ny fanjakana ireo fitakian'ny SMM toy ny fanomezana fahaleovantena tanteraka ny fitsarana, ny fampiarana ny tany-tandalana ireo olona mila raharaha eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Misy afa-tsy ny firosona amin'ny fividianana mialoha amin'ny fotoana ny vahaolana anoloana ny olana mianjady amin'ny firenena malagasy hoy ny antoko malagasy miara-miainga manoloana ny feo mandeha ankehitriny fa isy ny fanovana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta Kaetan Andriatsilavo. Maro ny feonandeha tatoato milaza fa mitady ny toerany mpanohitra ny antoko malagasy miara-miainga. Tsy ny toerana eny anivon'ny anteny miara-pirenena no mahamaika raha ny fanazavana fa ny fahafahana mizaka ny zo amin'ny mba mpanohitra mijoro amin'ny fomba ofisialy. Satria io tsy resaka hoe toerana 7e vice-présidence dia any loatra ny famaikana fa misy zo maro dia maro hafa izay azo rehefa mpanohitra anisan'izany ny fahalalahana amin'ny foro sy mampivory olona ohatra tsapantsika zao tamin'ny herinandro lasa teo fa misy fisakana be da be mihitsy nataon'ny fitondrana mba tsy hisy ny fivorian'ny olona ahafahan'ny olona maneonevana. Efa izahay raha teo efa niezaka namory olona fa tsapantsika fa sakana fitondrana foana ka io zo fototra io izay anatin'ny lalàna, izay anatin'ny lalam-panorenana ilainay antoko politika ary indrindra ilainay antoko mpanohitra fahafahanay mampivory an'izay olona mitovy hevitra aminay ahafahanay manazava ny hevinay sy manaparitaka ny hevinay. Izay anisany le fivoriana ohatra fa misy koa le zo ionana miaraka amin'ny chef en gouvernemanta izay efa indroa zay no sakanan'ny Premier ministre sy ny filoham-pirenena ny fanatanterahana anazy. Ka ireo zo maro ireo no tena hidivanay antoko malagasy miara-miainga, ireo zo ana-mpanohitra ireo fa tsy le hoe fahazona le toerana fotsiny no lefitra ny anteny miara-pirenena. Ny tsify sy ny mpanohitra eny anivon'ny anteny miara-rotonta no mahatonga ny filoham-pirenena sy ny Premier ministre manao izay tiany atao. Ankilany, maro amin'ireo ankolafi-kerina antoko politika hafa milaza fa mpanohitra no tsy manaraka ny voasoratra araka ny lalàna. Mazava nefa ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy fa ny fampiarana io lalàna io no olana. Ny lalàna momba mpanohitra dia manazava fa misy ny atao hoe fanoherana inivan'ny anteny miara-pirenena dia misy ny atao hoe fanoherana ivelan'ny anteny miara-pirenena. Lalàna koa milaza hoe ny ireo mpanohitra izay mijoro ao anatin'ny anteny miara-pirenena no manendra izay ho filohan'ny mpanohitra. Ka eo amin'ilay fampiarana an'ilay lalàna mihitsy no misy ny olana satria maro dia maro ny mpanohitra izay eo ivelan'ny anteny miara-pirenena ary tsisy afa-tsy ny malagasy miara-miainga ihany no mpanohitra ao anatin'ny anteny miara-pirenena. Raha ny lalàna ny vakiana zakasandavany dia mazava izy ary namafisiny ny fitsarana avy ny malalam-panorenana izay hoe eo anivon'ny anteny miara-pirenena no fanendrena ny filohan'ny mpanohitra ary mazava ho azy fa ireo député eo anivon'ny anteny miara-pirenena mpanohitra no manendro ny mpanohitra. Raha fehezina amin'ny maha-mpanohitra mijoro ara-dalàna ny antoko malagasy miara-miainga, mangataka ny anatanterahana ny fifidianana mialohan'ny fotoana ny antoko araka ny voasoratra ao amin'ny lalam-panorenana. Tsy misy afa-tsy ny fanatanterahana ny fifidianana ny vahaolana, ialana amin'ireo olana mianjady eto amin'ny firenena ho an'ny antoko. Tsy vahaolana ny fanovanan'ny gouvernemanta izay voiziny ainao manjery amin'izao fotoana izao. Ny fifidianana ny tokony hatreny ary tokony hazava sy ampiarana arak'izay tokony ho izy ny lalàna mifehy ny fifidianana. Tokony ampiarana ihany koa ny lalàna isian'ny fanoherana araka ny tokony ho izy eto amin'ny firenena, isian'ny arofanina amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo tafiakatra 7,000 ariary ny litatry ny lasantsy any Sainte Marie amin'izao fotoana izao noho ny tsy fampiny famatsinany voalaza fa anton'izany miakatra ihany koa ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro mpiainan'ny mponina. Kaetan Andriatsilavo hatrany. Tato anatin'ny herinandro mahery tafiakatra hatrany amin'ny 7,000 ariary ny litatry ny lasantsy any amin'ireo mpanao vary maizina any Sainte Marie amin'izao fotoana izao. Ny tsy fampina sy ny olana eo amin'ny famatsiana ny voalaza ho antony mahatonga izany. Mampiakatra avy hatrany ny vidin'entana fampiasa andavanandro, indrindra ny vary io tsy fampiny ny lasantsy io. Tsy ny vidim-piainana ihany anefa no mampitaraina ny vahoaka
manao ny ataony ihany koa ireo manam-pahefana milaza fa miara-miasa akaiky amin'ny mpitondra fanjakana. Zato zao amin'ny atovy nefa makabaly varita amin'ny tsy dia namoratra miakatra be ny vary. Ny lavany zany somary midy ny kilosy rehefa mandraigny hoe 1 million verte 650 zany ny vidianan'olo ny farany lafo ny kilo lavany maitso. Dikan'izay zany totongana zany ny vidin'ny lavany. Noho izay zany mikaikaiko jiaby mijaly tovakeo koa ny raha mampalahelo olo ny fanjakana tsy miraharaha le fiainam-bahoaka. Satria le sahirana ny amin'ny ara-pitsarana sy amin'ny tsisy raha mandeha rajany donc zany ny olo fa tsy manana fanampiarana tsy manana anatsony amin'izao fanjakana mijoro zao. Ary mele na dia le olo voafidy eza avadika ambony ambany ohatry nazo anay zao dia angamba tsisy raha antegna ny vahoaka aty zany efa miandrandra fifidianana foa zay raha anaty olo hoe kovina atao ny fifidiana amboaranamboarany raha ty. Zay zany raha mampangetahita olo amin'ny tanàna indrindra manao zavatra misy amin'ny commune atao satria amin'ny fahatsinalan-jolo fo. Efa tsy andrinay atao ny fifidiana. Noho ny fisian'ny Festival de Baleine feno mpizahatany na vahiny na avy eto toerana ny Sainte Marie. Fanontaniana mipetraka manoloan'izany ny hoe misy ifandraisany amin'ny Festival de Baleine io ve ny fiakaran'ny lasantsy any an-toerana? Tsy mbola nahazona fanazavana kosa ny tompon'andraikitra. Pitsinjara ny solika. Tsy nany Sainte Marie ihany no ahitana fiakaran'ny vidim-piainana tahaka izao. Voatsela akory, niakatra hatrany amin'ny 2 alina ariary ny kafe, niakatra hatrany amin'ny 10 ariary ihany koa ny kapoaka ny vary any an-talà. Hatreto, mbola tsy nisy ary tsy hita taratra ny vahaolana narosiny mpitondra amahana ireo olana menjady amin'ny vahoaka. Adino tanteraka ny sosialim-bahoaka, indrindra ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra. Lafim-baovao hafa kosa inay dia raha toka ny 14 Jolay izao no anatanterahana ny fitsarana Clovis Razafimalala any Thomas Natakiny Amnesty International namoahana azy tsy misy atakandro ary manamafy izany ihany koa ny fiarahamonim-pirenena CNPE. Fezora Valy. Fanakorontanana ny filaminam-bahoaka, fanalanam-baraka, fiokoana ireo amin'ny ankapobeny fiampangana ataon'ny olona maneho hevitra amin'ny raharaha eto amin'ny firenena raha nambarany Amnesty International tao anatin'ny fanambaran'izy ireo. Porofony tsy fahatombanany fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara ho hiatrana izy ireo ny fanagadrana sy famoronana dossier mikasika ny Clovis Razafimalala, mpandrindra ny vondron'olona eny fotony, mpisehatra amin'ny fiarovana ny harem-pirenena ny maro an-tsehatra izay mbola any am-ponja hatramin'izao fotoana izao. Ny 14 Jolay izao raha ny fanazavana no anatanterahana ny fitsarana azy any Thomasina raha toa ka efa tamin'ny taona lasa no nangatahana ny fanafainganana izany. Ny fiandohan'ny herinandro kosa nangataka ny amoahana azy tsy misy atakandro ny fikambanana raisam-pirenena Amnesty International manamafy izany fangatahana izany sy ny isian'ny fiarovana misehatra amin'ny fiarovana ny harem-pirenena sy ny tontolo iainana ny fiarahamonim-pirenena CNPE izay misy any Clovis Razafimalala. Hafaingana ary avoaka tsy misy fepetra. Tena tsy misy fepetra za fa tena dossier madio zay ny tena takiny amin'ny Clovis satria tsy hitanay izay elokany fa ambadika politika ny tena lalovana ny leta affaire izay mahatonga Clovis efa tsy volana any am-ponja hatramin'izao. Rehefa tsy eny any national misehatra eto amin'ny anasan'tany dia aleo ampiakarina international kokoa any angamba mba mety eny ny tompon'andraikitra voakasika izao zavatra izany. Ny takiny fiantoely koa izany kasika ny fanitsarana ny fomba atao amin'ny trano tontolo iainana ny fahalalana amin'ny teny indrindra mahakasika ny zavatra tsy mety sy rany manoloana ny mpanimba sy ny fanondranana tsara-dalàna ny harena voajanahary azy. Mbola takiana ihany kokoa ny famelana malalaka ny mpiarana tontolo iainana sy ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny tontolo iainana hanao ny asany. No ampangaina ho nandoro birao sy atota taratasy tao amin'ny birao-mpanjakana tao maro an-tsehatra i Clovis Razafimalala na dia tsy tao an-toerana azy izy tamin'ny fotoan'io fa nanatanteraka atrikasa tany Antsirabe. Mpandrarara toe-karena ny antoerana akaiky ny fitondrana ny tompon'antoka tamin'ny fampidirana ponja azy ary ahitana endrika kolikoly avolenta ity raharaha ity. Raha ny fanazavana hatrany, efa nisy ny fihaonana tamin'ny minisitry ny tontolo iainana saingy tsy mbola nahazoana valany sy vokatra izany hatreto. Inefatra no efa nangataka fahafahana vonjimaika tsy nisy valiny ihany koa. Fandroany ity fanambarana avoakan'ny Amnesty International mitaka ny famoahana ny Clovis Razafimalala ity. Nisy ihany koa ny taratasy nalefan'izy ireo tamin'ny governemanta malagasy tamin'ny volana Aprily saingy tsy nisy vokatra hatrany. Andrasana izay ho fizotrany fotoam-pitsarana ny tipsehatra amin'ny tontolo iainana ity izay nambaran'ireo fiarahamonim-pirenena namany fanogadraina noho ny ambadika politika sy fanafenana ny marina tsy hipoitra.
tontolon'ny indostria kosa indray dia mbola tsy manana ny avo sy ny lenta ahafahana mifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny ankamaroan'ny indostria malagasy hoy ny minisitra tompon'andraikitra. Tsy misy ny lalàna mifehy ity sehatra ity hatramin'izay fanadiny mioramanitra. Misedra olana ireo indostria malagasy amin'izao fotoana izao. Antony, tsy mbola manana ny avo takiana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny ankamaroan'izy ireny. Mijanona eo amin'ny sehatra ny fanjifana ny vokatra avy any ivelany ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ary mbola vitsy ny manjifa ny vokatra anatiny. Hatreto aloha, mijanona amin'ny fanondranana akora fototra ihany no atao eto Madagasikara ary mividy entana voahodina avy any ivelany. Fantatsika fa ny industriel eto amintsika hatreto zany raha araka ny zava-misy moa zany dia tsy somary sahirana, zany hoe tsy compétitif zareo vis-à-vis an'ireny entana avy any ivelany ohatr'izay. Inona mahatonga an'izay? Zany hoe misy ny atao hoe coût de facteur. Zany hoe be da be zany ny zavatra mahatonga azy araka ny volazanao, mety ho enerzia, mety ihany koa ny fahanteran'ilay orinasa satria zadiny fa misy ny orinasantsika efa tany amin'ny 1950 izay tsy maharaka intsony ny faninanana manoloana ny zavatra izay. Ny fisian'ny indostria eto Madagasikara no ahafahana mamokatra sy manodina ny vokatra natokana ho an'ny mpanjifa. Ilaina nefa ny fanarahana ny fenitra takiana eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fanorenana indostria eto Madagasikara na amin'ny sehatry ny tontolo iainana na amin'ny sehatry ny mahaolona. Zero ny se conformer amin'ilay lalàna ataontsika hoe misy ninona ny sehatra atao, ninona ny asa atao dia tsy maintsy se conformer izy amin'izay lalàna mipetraka izay. Izay aloha dia efa ahafahana sahady mandrindra ary mijery, ary izay koa ny ahafahana sahady manakely na koa hoe manafoana indrindra ireo mety voka-dratsy ataon'izany orinasa izany satria efa voafeha, efa voatsifika, efa nisy ireo étude d'impact environnemental alohany anorina an'izany orinasa izany ny olona iray. Ary eo ihany koa amin'ny nandritra ny 17 taona, tsy nisy ny lalàna ny feny indostria teto Madagasikara. Izany hoe tsy misy ny fitsipika sy ny fepetra tsy maintsy arahana ho an'ireo orinasa misehatra amin'izany. Andrasana hitondra fiovana eo amin'io sehatra io ny fisian'ny lalàna momba ny indostria no volavolaina ny arahana tamin'ny sehatra tsy miankina. Manomboka ny fanehoan-kevitra samihafa manoloana ny fanotana vola vaovao eto Madagasikara ho an'ny fikambanan'ny tanora iray izay ahitana pahy toe-karena maromaro. Tetikasa iray anova ny fomba fiainana amin'ny andavanandro io fanotana vola vaovao io. Michel Arnarzon. Fanambarana ny vola roa alina ariary fanotana vola vaovao amin'ny ankapobeny manomboka ny fanehoan-kevitra samihafa raha toa ka afaka 5 andro nanomboka hiparitaka ny ampahany voalohany amin'izay vola vaovao izay. Raha ny fanazavan'ny pahy toe-karena iray tsy azo idivirana ny fiovana hoentin'izay fanotana vola vaovao izay indrindra fa eo amin'ny resaka fanjifana. Ka izay fanjifana izay raha toa ka tsy ho voafeha dia ampiana ny vokatra ilaitsika amin'ny andavanandro ka ampiakatra ny vidin'ny vokatra io zany. Ny rarina zany dia isy politika zany matipaika mba ahafahana mampiakatra an'izay vokatra amin'ny ankapobean'izay. Misy mampisalasala nefa izay tokony tsy maintsy ho tenenina mikasika an'io vola vaovao ireo indrindra ny 2 alina ariary satria irahantsika malala fa ny fisian'ireo vola ireo sy ny fiarahany amin'ilay vola teo aloha dia tsy fantatra hoe mandra-pahoviana no hiaraka zany izy ireo. Izay mety hitondra fikorotanana eo amin'ny seha-piariana. Manoloan'izay fanotana vola vaovao izay araka izany tokony hisy ny politika apetraky ny fanjakana entina hifehezina ireo singa maromaro mifamantotra amin'izany. Etsy ankilany ihany koa raha ny fanehoan-kevitra tsy ampy ary mila fanavaozana betsaka ny fampahafantarana ny be sy ny maro mikasika izay vola vaovao izay. Ny hevitra rehetra dia tsara foana ny hevitra fa mieritreritra izay hoe mety ho fiantraikany amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona no mety hanahirana. Izay zany mitarika ny hoe raha mbola azo atao satria nitahaka ny fomba fanaon'ny fanjakana hatramin'izay efa mitranga le tetikasa na ireo isan-karazany dia miaina fotsiny ny olona nefany amin'ny anaran'ny vahoaka ray manontolo ny olona ny vahoaka ray manontolo no ampiasa sy kirakiran'ilay izy. Raha mahakasika ny tiravim-bola ity zany dia mahita izay hoe tsy ampy loatra ny fanazavana hoentin'ny fanjakana foibe satria ny olon-drehetra tsy teknisianina tsy mpandraharaha vaventy. Ho an'ny olona any amin'ny tany lavitra andina ozy izy tsika misy toerana tena faran'izay tena lavitra
resaka tsao fotsiny ara dia efa mampisaviritaka ny sain'ny olona hoe manomboka izao dia tsy azo ampiasaina ntsony ny vola ohatr' izao fa misolo an'ity vola ngeda be. Hatreto mbola azo ampiasaina ireo vola teo aloha ireo, tsy any amin'ny resaka fanafonana izany intsony lara-pamena fa ny fametrahana ireo paikady entina manazatra ny olona amin'ny fampiasana izany. Raha tsy ahivina, ny 17 Jolay ho avy izao no hivoaka ny ampahany voalohany amin'izay vola vaovao izay, ny 2 alina ariary, 2 alina ariary, 5,000 ariary ary ny 2,000 ariary. 18 Septambra ho avy izao kosa ny ambiny. Ho atao lavanty ny volamena 4 kilao maheritratra omaly teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Navotritra ilay teratany Indiana Arnalif any amin'ny banky foibe ireo volamena tratra ireo. Narindra Rendranomana. Eo amin'ny 310 kilao eo ny volamena navoaka ara-dalàna teto Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny fahatseranana hatramin'ny enim-bolana voalohany izay. Manodidina ny 17 kilao ny volamena tratra saika naondrana asokosoka hatreto raha ny fanazavana. Anisan'ny dingana azo hatrehana manoloana izany ny voie transactionnelle izay nahafahan'ny teratany vahiny ary alefany amin'ny banky foibe ny volamena tratra. Efa niazo ny sidina makany Abu Dhabi ilay teratany indiana izay tratra saika nanondrana longambolamena miisa 1,30 omaly. Rehefa avy eo zany ny procédure manaraka anao ny fombafomba rehetrarehetra zay isécurisena foana n'ilay ngo zany tsy maintsy eo amin'ny banque centrale ihany no hatreto no toerana tena ataontsika hoe azo antoka dia ho alefana eo amin'ny banque centrale zany io tsy maintsy miaraka amin'ny huissier zay manaritra an'io sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny banque centrale. Ity efa nabandoneny dia ity avy eo no mbola ho atsona mbola ho avy ny ministera hiatso anareo satria tsy maintsy atao lavanty io zany ho avady. Hatreto ngamba zao zany efa mihoatra ny any amin'ny 5,20 kilao any aloha ny vokatra amin'le miondrana tsokosoko mety efa tratratra any amin'ny 17 kilao any fa nandeha tamin'ny ara-dalàna efa ho tonga 310 kilao zany 310 zany hoe 1 tonne 300 kilo ny ara-dalàna. Voalaza ny mpiasan'ny fahatseranana fa tsy mifandray amin'ny fitakin'izy ireo ny fatratrarana arena kibon-tany izay nifanesi tatoato, ny fampiasana n'ireo fitaovana izay manara-penitra no antony. Miampy izay efa mivoatra arak'izay ihany koa ny paikady entin'ireo mpanondrana sokosoko manoloana ny fitsiriana tao eny amin'ny seranam-piaramanidina. Tsisy ifandraisany mihitsy talohan'ny grevy dia fa nahatratra mahazo vokatra be dia be zay zany tsy manaeritreritra hoe andeha ampiorororo mpitondra fanjakana zany nefa zahatra tena voamivolena mihitsy zany ny support iny. Ankoatran'le vy zany dia mbola nirary ny scotch milamina tsara mihitsy le izy dia avy eo visena amin'le valizy mihitsy le vy dia zay zany ny atao hoe nahitana an'ireo. Raha tsy misy ny fitaovana tsy ho hita mihitsy io satria le sary teo amin'le scanner zany tonga dia manambara hoe misy zavatra atao anatin'io. Rehefa nasorona nefa le entana atao anatin'le izy le fait vestimentaire tsisy ninninona atao. Dia raha tsy niinsista zany hoe nidevisena mihitsy le vy io tsy hita mihitsy io zavatra io. Tsy voalohany ny fikasana hanondrana volamena tsokosoko toy izao ary miafara amin'ny famotsoran'ilay olona tratra eny amin'ny seranam-piaramanidina. Voafafa avokoa ny heloka ataon'izy ireo raha misafidy ny voie transactionnelle izy ireo. Mijanona treo ihany koa ny asan'ny mpiasan'ny fahatseranana mialohan'ny fandefasana ny volamena any amin'ny banky foibe. Mipetraka hatrany ny fanontaniana amin'ny toan'ilay famadihana volamena ho volam-panjakana. Tafiditra ao anatin'izany ny tranga tamin'ny volana janoary izay nahatratrarana volamena 17 kilao izay mitentina 2,4 miliara ariary. Efa tonga eny anivon'ny BMH amin'izao fotoana izao nivaliny autopsie mahakasika ny fahafatesan'ilay zazavavy kely iray volana sy tapany taoriana nanaovana vaksiny azy. Misy kosa ny dingana tsy maintsy arahan'ny ray aman-dreny na ny fianakaviana azahoana io antota taratasy io. Mioramanitra. Ireo mpitsabo eo anivon'ny BMH ihany aloha hatreto araky ny lalàna no mahafantatra ny antony tarika ny fahafatesan'ilay zazavavy kely taoriana nanaovana vaksiny azy. Efa tonga eny anivon'ity sampana raha ity arak'izany ireo antota taratasy vokatry ny fitiliana natao.
Nao zay demande réquisitoire d'autopsie zay ato amin'ny dokotera mangataka any amin'ny brigade criminelle na any amin'ny gendarmerie Antanaville eto Antananarivo izy dia anjaran'ny ireo brigade Antanaville na ny brigade criminelle no réquisitionné ny ao amin'ny service morgue amin'ny hôpital roa ihany no manao autopsie eto Antananarivo dia ny eny amin'ny hôpital militaire sy ato amin'ny HGRA dia mamoaka zareo avy eo hoe zao ny valin'ny autopsie hitany eo iny dia izay taratasy zay no hoentiny makaty aminay aty amin'ny direction de la santé et de l'hygiène na ny BMH enregistré. Araka ny lalàna velona eto amintsika nefa voasokajy anatin'ny secret médical ny taratasy tahaka izao. Na izany aza, misy ny dingana tsy maintsy ataon'ireo ray aman-dreny ahazoana io taratasy io. Tsy manana lalana mivantana izy makaniny aty satria tsy ambaratelo iny fa raha ohatra izy ka ny tribunal izany hoe ny procureur na ny olona manam-pahefana mikasika an'izay no mangataka an'izay aty aminay misy taratasy mihitsy izay dia izay zay vao afaka mamoaka an'izay izay taratasy. Isan'ny taratasy manan-danja amin'ny fitoriana izay kasain'ireo ray aman-drenin'ilay zazavavy ny valin'ny autopsie. Miankina amin'ny valin'ny autopsie ihany araka izany ny fitoriana ataon'ireo ray aman-dreny. Ny ministera na ny mpiasan'ny fahasalamana samy mety hiaran'ny fitoriana sy ny fangatana onitra ataon'ireo ray aman-dreny sy ny fianakaviana. Alohan'ny rahantsika ny toy ny vaovao ireto aloha misy dokavaro. Spaghetti tena matsiro, spaghetti français. Mura vity tsara qualité, spaghetti français. Tsy mirekirekitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampire antsika tsabe, spaghetti français. Spaghetti français, safidiko, safidintsika. Mandy ianao vitamine singa soja naturel centra malefaka manome hery sy manatsara ny hoditra manalefaka hatrany sy mamelombelona ho an'ny fotoana mamy indrindra iainako ampiasaiko Give mandy ianao. Shell Super Extra. Ndao porofona ny zava-bitany. Solika natao hiaro ny moteranao ary avitanao kilometatra lavitra be kokoa. Enao no nandrana an'izany mivantana mandritra ny Shell Extra Challenge, lay fifaninanana mitsitsolika. Ampiasao ny fahaizanao mitondra fiara, andrefesana ny fitsitsiana vitanao miaraka amin'ny Shell Super Extra. Fa mety enao no andrombaka lay fiara sy solika mandritra ny herintaona. Shell Extra Challenge eto Tomasina ny 4 5 4 Jolay. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika tontolon'ny fampianarana 8.4 isanjaton'ny tapahafana BEPC ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra araka ny vokatra nivoaka tamin'ity androany ity nahitana fianana io taio raha oharina tamin'ny taona lasa fanadiny miantanao andriana io.
Ny hena manodidina ny 400 raha oharina ny taon-dasa ny taham-pafana tamin'ny fanadina mpanjakana BBC ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Izany hoe 7.4 isanjato ny tahan'ireo afaka, raha toa ka 2.7 isanjato ny taham-pafana ny taona 2024 lasa teo. Samy manana ny lalana kasainy atao ireo mpianatra amin'ny taom-pianarana ho avy raha ny fanadihadiana natao. Afaka tsara mihitsy le fizika ny sarotsa fa avy sy le français ihany le izy fa le français iny mbola nohy atao amin'ny alemany zany tsy afaka seconde io araka trêve Ny taranja matematika no nahitana noty ambany indrindra, betsaka hoy ny tompona andraikitra. Maro ny teboka mety ho natonga tany idiny io raha ny fanazavana. Dia ny tao amin'ny matematika no nisan'ny hoe tena hoe betsaka somary ratsiratsy matematika ny STOZO ny SVT fa matematika no nisan'ny hoe betsaka ratsiratsy kokoa ny ankizy teto. Ny nisan'ny olana zany dia ny betsaka le ankizy menomenona ohatra hoe eo matière scientifique indrindra ny matematika. Ny ankizy amin'izao fotoana dia tsara marina fa somary kamokamo mianatra lesona ary betsaka mahavariana azy indrindra ny Facebook. Dia anisan'ny hoe andaniana fotoana be dia be mihitsy ny Facebook mihoatra ny fianarana. Andro alina hatrany amin'ny folona amin'ny 20 alina izay fotoana tokony ianarana na toriana ka na ialana sasatra dia lany amin'izany zavatra zany ohatra. Ka dia tokony hoe zahana zany hoe inona ny zavatra tena hoe mety mahasoa, inona kosa ny zavatra tena mahafinaritra. 4,403 hetsy ny isan'ny mpiadina voasoratra anarana tamin'ity taona 2017 ity, raha toa ka 13,703 hetsy tamin'ny taona lasa. Raika amby 30 amin'ireo mpiadina manerana ny nosy no manana fahasembanana. 7 taona ny mpiadina kely indrindra ary 4,7, 7,50, 7,50 taona kosa ireo mpiadina zokiny indrindra. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany nisy tamin'ireo mpianatry ny anjery manontolo niakatra conseil de discipline ary no afaka madidio nisy ny voaroka ary nisy ny nanaovana fanadihadiana teny amin'ny ivony zandary noho ny fanakorontanana saika niteraka ady teo amin'ny izy ireo sy ny fokotany Antsahamamy olana eo amin'ny fahanteran'ny fotodrafitrasa nisy eny amin'ireo tranon'ny mpianatra moa ny atombohan'ny raharaha tsy fanaparapahefana araka ny lazain'ireo mpianatra sasany ny fampiakarana kodisy araka ny fipetrahan'ny voaka fanampanazavana. 10 ny tonga 7 nahazo sazy miantona ny 7 afaka madiodio ny teny amin'ny camp polytechnique manokana moa nisy olona 3 dia nisy koa zany teny avy eny amin'ny polytechnique nahazo fandroana satria famonoana olona mihitsy ilay izy famonoana mpianatra. Raha ny fepetra atao hoe tokony ho raisina zany tsy dia tena avy aty amin'ny croix mihitsy fa amin'ny fitondran-tena amin'ny mpianatra ihany satria fantatritsika fa ny antony lehibe izay tena nisehon'ny conseil de discipline iny tsy hoe grevy indray mandeha na hoe grevy tsy izay loatra fa nisy fotoana saika ny hina ady teo amin'ireo mpianatra amin'ny R+3 sy ny fokotany teny Antsahamamy. Namoizana ain'olona ny fanafiana ataon'ireo tsolapanakan-dalana eny amin'ny lalam-pirenena manoloana izany lazany tompona andraikitra vavokatry ny kaboraraka no mahatonga ireny fanafiana ireny ary efa misy ny fepetra raisina iona saina. Ny tsy fanarahan-dalàna no isan'ny antony iray mahatonga ny tsy fandriampahalemana eny amin'ny lalam-pirenena hoy ny filohan'ny KMMSF na ny komita miara-mitantana ny toby fiantsonana nasionaly. Toa ny nitsangany alatsinainy teo taksi brosy nitondram-pandeha avy tany iosy iazo an'ny Betroka no notafiany andian-jiolahy misa enina izay nirongo fitaovam-piadiana. Ny mpamily, ny mpandeha ary ny kooperativa no mandika lalàna sy ny fandaminana petraka ho fisorohana izay tsy fandriampahalemana izay hoy ny fanazavana. Tsy afenina fa misy ny avy any amin'ny passager ny piran'le olana eo ny totsika fitondrasana vola be manaraka an'izay koa misy koa ny avy amin'ny ireo mpamily
izay ataontsika hoe misy tsy manara-dalàna ihany a taxi brosy tsy mameno eny amin'ny coopérative izy any amin'ny départny fa manao clandestin dia mandeha irery eo ilay fitadiavam-bola fandrarana fa eo kosa ilay ain'olona hoentina zany. Misy ny fepetra raisina amin'izy ireny ho iatrany ny fanazavana. Misy ihany koa ny vahaolana efa noraisana manoloana izay tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena izay. Nametraka ora faingana ataontsika hoe matotra dia amin'ny telo ny faingana tia Antananarivo eto Fasankarana ny avy any Morondava Morosasany. Izay fiara taran'io dia tsy maintsy ajanona ary tsy maintsy ajanona ilay fiara ary tsy maintsy mijanona fa raha-pitsondray. Manampy an'io reo gendarme manao escorte reo koa mbola miasireha ny ataontsika hoe tsy hisy ny fandikan-dalàna manomboka miainga eo mandra-pahatonga any. Ohatra amin'izany hoe mety hampiakatretana indray izy eny Ambatolampy na ny Atsirabe dia efa ireo zany tsy mamela an'izay zavatra izay. Zany hoe manomboka miala eo ilay fiara antakiny hoe misy ny escorte ataon'ny gendarme dia tsy hisy tsony ny ataontsika hoe fandreberebena na fisavana papier ainandalana ratsy hoe sauf hoe misy ny ataontsika hoe communication manokana mety renseignement azo ny mpitandro filaminana. Ho fanenana sy ho fanafonana ny kolikoly ataon'ireo mpitandro ny filaminana eny amin'ny lalam-pirenena no antony nandraisana ihany koa izay vahaolana izay raha ny fanazavana. Ny zotra Antananarivo Morondava no ampiarana izany amin'izao fotoana izao ary eo ampandaminana ny lalam-pirenena hafa ny tompona andraikitra. Laharam-pahamehana amin'izany lalam-pirenena faha-7. Andrasana ny fampiarana izany indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra mahabe ny mpandeha izao. Manana andraikitra goavana amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary sy ny serasera manodidina izany ny mpanao gazety raha ny eto amintsika tsikaritra ny tsy fampiny fahavononana amin'ny fiatrehana loza voajanahary. Isy araka izany ny fanofanana mpanao gazety amin'ny sehatra io. Mikael Ramarla. Tsy ampy fahavononana ny atrika ny loza na voajanahary na nataon'olombelona ny ankamaroany tsirairay raha ny fanadihadiany teo anivon'ny Sered. Ho an'i Madagasikara manokana, miatrika loza avy hatrany ny ankamaroan'ny mponina na misy aza ny fanentanana samihafa hisorohana ny mety ho favoazana. Izany hoe eo amin'ny fiomanana hiatrika loza no tokony hamafisina. Ny leso angambany amin'ny ankapobeny aloha azo atao hoe ny tsy fampiny ireo le tena olona manam-pahaizana niofana. Noho izay dia lasa amin'ny ankapobensika kokoa ohatra ny mironany amin'ilay hoe fiatrehana avy hatrany amin'ilay loza rehefa mitranga ilay loza. Nefa ny raha ny tokony ho izy tia amin'ilay ezaka fampianana an'ilay hitandindin-doza ty zany no tena tokony hamafisina ary izay ilay ilana an'ilay olona manana an'ilay fahaiza-manao, manana an'ilay fahalalana ary mila omena sehatra raha teo reny olo ireny ahafahany mampita sy mizara n'izay fahalalana sy fahaizana izay noratovany izay. Ilaina ihany koa ny fanamafisana ny fampitana ny fahaizana eo amin'ny fitantanana sy ny fandrindram-pitantanana ny loza sy ny tandidin-doza izay misehatra amin'ny lafiny maro na sosialy na ara-toekarena na ara-tontolo iainana sy ny maro hafa. Ny ilana ny olona niofana amin'ny hoe fitantanana sy ny fandrindram-pitantanana ny loza sy ny tandidin-doza dia maro amin'ny sehatra rehetra mihitsy satria raha tsika mahita fa niezaka anankiray atao mandritry ny taona maromaro raha tsy mipetraka tsara izay fandrindrana ny fitantanana ny loza sy ny tandidin-doza izay dia indray mpimaso izay dia mety tsy ho hitantsika intsony dia tsy azo sarana amin'izany mihitsy ny hoe fitantanana sy ny fandrindram-pitantanana mirindra mba hatongavana amin'izany tanjona hoe fandrosoana lovain-jafy izany. Nisy omaly ny fanofanana mpanao gazety avy amin'ny Hainao Manjery sy ny orinasa gazety isan-karazany momba ny fanamafisana sy ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny loza. Nozaraina mari-pahaizana ireo mpandray anjara taorin'io fiofanana io. Toeram-pitsarana nandritry ny fahampanjaka ny teny Ambatondrafandrana. Ho fiarovana io vakoka manatantara io dia mila mangataka fahazon-dalana amin'ny ministeran'ny kolotsaina na ao amin'ny fokotany ireo izay mikasa ampiasa ny toerana fanadina. Notokanana tamin'ny taona 2025 ity toeram-pitsarana ity. Ny tsaran'ireo olona voabanga tamin'ny alalan'ny fampisotroana tangena teo fahiny. Mba hisiany mangarahara sy hahafahan'ireo havana sy namany voabanga manatrika ny fitsarana tamin'izany fotoana izany dia tsy nasiana rindrina izy io fa tsanganana miisa 12 no nasolo izany ary norakofana tafo avy eo. Ny mpanao maritrano pare no nampandreketan'ny mpanjaka Ranavalona faharoa izany ary ny endri-trano grika no nampiasainy.
Misy isandreo 16 piliers zany reo. Ty anakenina dia 10 dia piliers zany misy tika satria ohatrany hoe style corinthienne zany le izy. Zay le izy. Tsy taloha zany mbola tsisy ciment nanambana vato ny makambana vato fa fasika sy tapotsina atody sy kozandrika ny tontona nanambana vato. Fa tamin'ny andron'ny voatonga moa ny anglisy sy ny eropeana vao manana ciment kely le izy. Tao aorian'ny fanavoazan'ireo rarivato sy ireo fefy eo amin'ny toerana io tany amin'ny taona 2014 dia nandray fepetra ireo tompon'andraikitra mba tsy ho lasa fanaovana dokam-barotra sy fakana sary fahatany dia mila fahazon-dalana avy amin'ny ministeran'ny kolontsaina na eo amin'ny fokotany ny fidirana sy fakana sary eo. Sary eto tokoa zahay zany amin'ilay vato karay io satria maro le olona miditra ao dia makamaka sary mety ataon'jareo fitaovana anaovana publicité le izy dia izay ny mahasarotina anay dia sakananay mihitsy moa le izy hoe tsy azo atao fa raha tsy mahazo alalana avy any amin'ny culture na hoe sendra mikapina ny culture fa andro alahady izy na sabotsy ny mandalo ao dia makafakatoavana avy eto amin'ny fokotany. Manandanja ny vakoka toy itony eo amin'ny kolontsaina malagasy ka tokony harovana amin'ireo mpanimba sy mpanaratsindrika azy. Hitarafana amin'ny maizy azy ny firenena malagasy ihany koa izy ireny ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia vonina tanteraka ny Barian'i Madagasikara andray ny ekipa pirenenan'i Mozambika ny alahady izao eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Nisy ny lalao ara-pilalahina io tolakandro io lavin'izy ireo tamin'ny isa 4-2 ny AS Adema Tanelahy Ratandrorso. Andro vitsy mialoha ny atrehan'ny Barian'i Madagasikara ny fifantsanana amin'ny tranony ho atao any Kenya amin'ny taona 2024 niatrika ny lalao ara-piralahiana tamin'ny AS Adema kluba mitana ny laharana fahatelo tao anatin'ny ligna Nalamanga izy ireo itolakandro teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Lalao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanazarantena ny reto ekipa pirenena malagasy ireto izay tsy misy mpila ravinahitra izay eo amin'ny ekipa pirenen'i Mozambika ny lahady izao eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina trany. Nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa 4-2 teto ny Barian'i Madagasikara. Samy natafiditra baolina iray avy ho an'izy ireo ny Nono izay nanokatra ny isa teny amin'ny minitra 5-10 naray ny Bill teo amin'ny minitra 5-30 nampiakatra ny isa ho telo an'ny Barian'i Madagasikara avy eo i Tax teo amin'ny minitra 7-50 Ibela no namarana azy tany amin'ny minitra 7-20 baolina roa maty ny Babu teo amin'ny minitra 20 sy ny baolina iray maty ny Kasata any amin'ny minitra 1-30 kosa no naroa ny isa ho an'ny AS Adema. Raha ny fantatra tsy afaka nanohy ny fampifondronana ireto ekipa pirenena ireto intsony izy sampy taorian'ny fionan'izy ireo noho ny fahavoazana izay nahazo azy. Azo heverina ho vonina tanteraka ny Barian'i Madagasikara raha ny fahitana ny endri-dalao nasehon'izy ireo androany na dia mbola misy aza ireo tokony ilana fanamboarana ahafahantsika mahita fandresena manoloana ny Mozambikanina izay andray ny lalao miverina aorian'io. Tsy ahivina fa nanao dingana lehibe ny Barian'i Madagasikara taorian'ny lalao iraisam-pirenena natrehan'izy ireo mialoha ity tranona ity izay niakatra eo amin'ny laharana 7-20 raha tany amin'ny laharana 7-30 no nisy azy ireo tao anatin'ny filaharany FIFA. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mandidina ny $1 miliara ny fanarenana eo amin'ny fotodrafitrasan'ny tanànan'ny Mosul raha ny voalazan'ny firenena mikambana. Mbola sarotra ny ady hatrehan'ireo miaramila an'ireo jihadista tavela any Antoerana. Fanidina amin'ny sariny France 24. Tsy mbola afabela tanteraka amin'ny ady amin'ny asa fampiroroana ny firenena irakiana na efa akaiky farana aza ny ady any Mosul. Mbola mandina ny 10 ka hatramin'ny 100 ireo jihadista sisa tavela any Mosul amin'izao fotoana izao. Efa nifanesy ireo darika bomba manabakabaka mba ahafahany tafika irakiana amin'ny fetateraka ny renivohitra Irak izay teo ampelantanana ny jihadista 3 taona lasa izao. Rava tanteraka ireo tanàna maro any Irak ary anisan'izany Mosul vokatry ny ady naritra sy volana teo amin'ny jihadista sy ny tafika irakiana. Mitetina $1 miliara ny fanarenana ny tanàna raha nambaran'ny firenena mikambana. Hatreto tsy fantatra mazava ihany koa ireo irakiana mbola tafajana ny Mosul ankehitriny. Sarotra ny fanarenana ny Irak tao aorian'ny fandresen'ny tafika Mosul. Efa nirehare tanteraka ny Prime Ministra Abidi ny fiandohan'ny herinandro teo. Dingana iray
izay ao anatin'ny fiatrenany asa fampiroroana ny ady anymosolona mbola lavitrezaka ny famogorana izany maneran-tany ary mitoy ny firaisan-kinan'ireo firenendehibe manoloana izany. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity 80 isanjaton'ny mpitsara no nitokony miaraka amin'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara nikatona ny fitsarana tamin'ity androany ity tsy nisy ny service minimum. Ny firosona amin'ny fifidianana mialoha amin'ny fotoanany vahaolana manoloana ny olana mianjady ny firenena malagasy ho ny antoko malagasy miara-miainga. Ary farany moa dia 87 isanjato ny tapahafana tamin'ny fanadinana BEPC ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra izay nivoaka tamin'ity androany ity nahitana fianana io io raha oharina tamin'ny taona lasa. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Savony manitra Giv nanolotra anao teo ny vaovao. Giv, mandy anao. La 4G Patelma vous a présenté Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche mal fixe. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao.